manomboka izao dia tapahako an-dranja ny fitiavako. Araka le message nalefako an'lahy tamin'ny Voamaraina indrindra tamin'ny 12 voapaikany tamin'ny androany tamin'ny maraina dia tanteraka soamantsara zao le faniritsika navita nyity dingana faharoa ity tamin'ny couplatsika ka nity an'lahy ary nasehoko teo anatrehany fianakaviana fa mbola ty an'lahy ary mbola ho ty an'lahy ny any afara. Natao raha ny sakana rehetrarehetra natao raha ny adiady dia fifaliana foana nefa tonga atik'ilay izy misy foana koa fifaliana dia misaotra an'Andriamanitra izay fa vita soamantsara ny androany dia izay dia ranja tadidy hoe tiako foana ialahy dia izay tiako foana dia izay le hira no mamay anazy ilay tantara mitohy.